Lioka toko fahasivy folo. Zakaiosy, lioka toko fahasivy folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, zay lehibe ny mpamorehitra sady nanan-karena. Ary nitady ahita zay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety, satria foy izy. De niazakazaka ny aloha izy, ka nananika viavy izahany Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalan'izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy, de niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. De nidina faingana izy ka nampiatrano azy, sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra de nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny antsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana de honerako avy efatreny zany. Ary io Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy de zanaky Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fanoarana ny amin'ny farantsa. Lioka toko fahasivy folo, andininy faraika folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ary raha mbola niaino izany ny olona, de nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoarana, satria efa akaiky ny Jerosalema izy, ka nataony olona fa iseho haingana ny fanjakan'Andriamanitra. De hoy izy, nisy andrenda anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka, de iverina. De niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy, ary nanome azy farantsa folo, ka nanao taminy hoe, mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka no nankahala azy, de nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny zahay. Ary noho ny tafaveriny izy, rehefa nandray fahefana hanjaka, de nasainy nantsoinakeo aminy izany mpanompony meniny vola zany, mba hahitany zay azony tamin'ny fandrantona. De tonga ny voalohany ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa nahazona tombony farantsa folo. Ary izy taminy, tsara zany ry mpanompo tsara, satria nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao, de manapa-tanàna folo. De tonga ny anankiray koa ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary hoy koa izy tamin'io, manapa-tanàna 5 koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, tompoko, indri ny farantsanao, zay nitehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao aho, satria olona mila voatsiary anao ka maka zay tsy napetraka ao, ary mijinja zay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izaho de olona mila voatsiary ka maka zay tsy napetrako, ary mijinja zay tsy nafafiko. Ko nahoana no tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako, ka rehefa tonga aho, de ho nandray ny ahy mbanjanany. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa eny aminy, ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana farantsa 10 izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana de omena, fa ny amin'izay tsy manana, na de zay ananany aza de halaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky hanjakako reo, de ento aty ka vonoy eto anatrehako. De izay zany no fizarana fahatelo, Jesosy niakatra ho an'i Jerosalema. Lioka toko fahasivy, andininy faraika amby 50 ka hatramin'ny toko fahasivy folo, andininy fahafito amby roapolo. Fizarana fahaefatra, ny fiafarany asa fanompon'i Jesosy tany Jerosalema. Lioka toko fahasivy folo, andininy fahavalo amby roapolo
ka hatramin'ny toko 120:7. Ary rehefa niteny zany izy dia nandeha nialoha hiakatra ho an'i Jerosalema. Ny fidiran'i Jesosy ambony nahitra tany Jerosalema. Lioka toko 7:7 ka hatramin'ny 7. Ary raha nanakaiky ny Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe: mankanesa amin'ny 2 vohitra tandrifinareo roa. Ary raha vao miditra ao ianareo, dia isy zana-biriky mifatotra ho hitanareo, zay tsy mbola nitaingenan'olona. Va ao izy ka ento ety. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao ny ho lazainareo: misy raharaha nalan'ny tompo azy. Ary noho nandeha ireo nirahina dia nahita arak'izay nolazainy taminy. Ary raha namany zana-biriky izy, dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny zana-biriky? Ary hoy izy: misy raharaha analany tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky, ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy, dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe: isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana ny an-danitra, ary voninahitra ny amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatra ô, rarao ny mpianatra ô. Fa izy namaly ka nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha manginy ireo, dia ny vato no iantsoantso. Jesosy nitomany an'i Jerosalema. Lioka toko 7:10 ka hatramin'ny 7. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna, dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao, na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana. Fa ankehitriny miafina amin'ny masonao zany. Fa ho avy aminao ny andro izay hanangana ny fahavalinao tovitany manodidina anao, dia hanemitra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao, ka tsy havedany isy vato mifanongoy ao aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Jesosy nandroaka ny mpivarotra hiala teo an-kianjan'ny tempoly. Lioka toko 7:10 ka hatramin'ny 7. Ary niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana. Isaia toko 4:15. Fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Jeremia toko 7:1. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly izy. Fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona nitady hahafaty azy. Nefa tsy hitany izay ataony, satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy. Say
Jesu tena ty, eny tena ty, izy rerino tena ty, Jesu ty tena ty, fiainana mandrakizay, Jesu tena ty, miasany mankalazaho, eny tena ty, rany manadio antsika, hitany antaka isika, fahasoavana namonjeny antsika, Jesu tena ty, eny tena ty, izy rerino tena ty, Jesu ty.